na dia dispensaire ihany aza no misy eo anivon'ny FGKM mamboatra raha bao dia azo ambara fa mahavoafy ny asakapobe ny fandraisana ireo marary ity ivitoerana ity nisy ny etsika mifandraika amin'izay no karakarain'izy ireo ny farany herinandro lasa teo. Efa 20 taona zao no nisian'ny dispensaire teto amin'ny FGKM mamboatra rahaba amin'ny fiangonana ity toeram-pitsaboana ity ary ny fiangonana sy ny kristianina ihany koa manao ezaka rehetra mba hampihodina azy. Azo lazaina fa dia tsy mitsahatra mandroso ny firoborobo'ny ity toerana ity satria amin'izao fotoana izao dia saika hita ao avokoa na ny fitsaboana ankapobeny na ny fitsaboana irery manokana toy ny fitsaboana nify, ny maso, ny fisafoana, ny fandrindrana ny fiterahana, ny analyse médicale sy ny fanaovana vaksiny ihany koa ary ny fitsaboana ny reny sy ny zaza. Nantanteraka roa andro ny fahasalamana moa izy ireo ny zoma sy ny asabotsy teo mba ampahafantarana bebe koa amin'ny olona rehetra izay karazam-pitsaboana misy ao izay. Tao anatin'izany ihany koa no nisy ny didiboatra vaobe sy ny visahana maso vaobe. Ny tanjona dia fampahafantarana ny zavatra atao eto amin'ny dispensaire indrindra fa ny mpiangona ao amin'ny FGKM sy ny manodidina. Fampahafantarana ny hoe inona daholo ny asan'ny dispensaire ary asa sosialy amonjena an'ireo marary indrindra fa ny sahirana. Manantena izahay fa tsy voatery hoe hiala vola lafo fa afaka tena mitsabo. Fa ny tanjon'ny dispensaire moa zany dia tena hita ny fototra aretina fa tsy hoe tsapotsaboany eny fotsiny izay mahatonga anay manao ny analizy. Ny teny filamatra dia ny hoe koloko ny asako hitsonjovako ny marary. Mariana fa natao an'ny olona rehetra tsy akanafaka ity dispensaire FGKM mamboatra rahaba ity ary ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy no misokatra. Izany tanjony ny hanomezana fitsaboana ho an'ny olona rehetra amin'ny saram-pitsaboana faran'izay mirary. Iny ihany koa tompoko lasitokivavy ny mamarina ny fampahalalam-baovao antsika teto amin'ity takariva ity ny fandaharam-potoana ny isam-pianakaviana ny androany alatsinainy pentecote ny fanamariana ny fetin'ny pentecote tamin'ny no isan'ny songadina nentina taminao tamin'ity takariva ity isaorana feno ianao nanatrika ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola mitoetra ny fandaharana eto ny fahita lavitra ma TV aza mitsaraka aminao izany tsy mametraka ny filoha mandrapitafa ao manaraka indray ary veloma.